Andriamanitra ihany tsika mbola ato amin'ilay tenin'Andriamanitra Matio 7 Matio 7 izay nozarain'ny mpanompony teo mpanompon'Andriamanitra teo ary mbola tohizantsika ihany satria misy teny mavesa-danja izay omeny tompo atsika ho antsika rehetra nizaniza ianao miaino amin'izao vidéo izao. Manome hafatra ho antsika lehibe mihitsy ny tompo. Hitantsika izay nambarany teo fa izy irery ihany no afaka mamela ny helokantsika. Jesosy irery ihany no afaka mamela ny heloky ny olombelona rehetra ety ambony tany. Araka ny hafatra nomeny fanahy masina teo. Mino aho fa nandray ny teny ianao. Raiso ny teny izay omeny tompo satria mbola misokatra ho antsika ny famondram-pony tompo, mbola misokatra ny lanitra mela ny helokantsika tsirairay avy. Dia tohizako ilay fanazavana ny tenin'Andriamanitra eo amin'ny Matio 7:7 dia hatramin'ny 7:10 amin'ny anaran'i Jesosy vakiko ny teny. Ny antsoana any Matio sy ny fanasana nataony tao an-tranony ary ny toriteny nataon'i Jesosy ny amin'ny fifadian-kanina. Ary no niala teo Jesosy dia nahita lehilahy atao hoe Matio nipetraka teo ampamorian-ketra ka hoy izy taminy, andeha anaraka ahy. Dia nitsangana Matio ka nanaraka azy. Ary raha nipetraka nihinana tao an-trano izy, indreo nisy mpanota sy mpamory hetra maro tonga ka niara-nipetraka tamin'i Jesosy mba mpianany. Ary ny fariseo raha nahita izany dia niteny tamin'ny mpianatra hoe, nahoana kosa ny mpampianatra anareo no miara-komana amin'ny mpamory hetra sy ny mpanota. Ary raha nahare izany Jesosy dia nanao hoe, tsy ny finaritra no mila mpanao fanafody fa ny marary. Fa mandehana ka mianara izay hevitra ny teny hoe famindram-po no sitrako fa tsy fanatitra alatsa-drà. Fa tsy tonga hiantso ny marina fa ny mpanota. Dia nankany amin'i Jesosy ny mpianatry Jaona ka nanao hoe, nahoana izahay sy ny fariseo no mifady hanina matetika fa ny mpianatra kosa tsy mba mifady. Ary hoy Jesosy taminy, moa mahay misaona va ny havan'ny mpampakatra raha mbola ao aminy ihany ny mpampakatra? Fa ho avy ny andro izay hanesorana ny mpampakatra hiala aminy, dia amin'izay vao hifady izy. Ary tsy misy olona manampina lamba tonta amin'ny tapa-damba tsy mbola voalona. Fa ny vaovao izay natampina dia androvotra ny lamba ka hitatra ny trihatra. Ary tsy misy manisy divay vaovao ao anaty siny hoditra tonta. Raha izany dia ho trihatra ny siny hoditra ka ho raraka ny divay, sady ho simba ny siny hoditra. Fa ny siny hoditra vaovao no asian'ny olona divay vaovao dia miara-maharitra izy roa. Amen. Io tenin'Andriamanitra ireo zany no entintsika ampahereziko anao ihany koa amin'izao alina izao, izay itarihan'ny fanahy masina antsika eto, dia momba ny ampamory hetra. Ny ampamory hetra moa zany dia Matio izay natsoin'Andriamanitra, natsoin'i Jesosy hanaraka azy. Fa hitantsika eto Matio raha vao niantso azy zany Jesosy, andao hanaraka ahy, dia niaraka tamin'izay Matio nitsangana hoy izy Matio ka nanaraka azy. Isika zany dia antsoin'i Jesosy, miantso ny olombelona rehetra Jesosy hibebaka, miantso ny olombelona rehetra Jesosy hanaradia azy. Vonona ve ianao? Vonona ianao hanaraka an'i Jesosy? Fa eto Matio dia tonga dia nitsangana ka lasa nanaraka an'i Jesosy. Tsy nangataka andro. Tsy nangataka andro hoe zaho mbola hanao an'izao, zaho mbola tanora, mbola hiliba. Ry havana malala, Jesosy miantso antsika rehetra. Miantso antsika izy hanantona azy satria hitantsika fa miharatsa izao fiainana izao. Hanaraka azy. Inona mbola mahavariana anao? Inona mbola antenainao amin'izao fiainana izao? Tsisy antenaina intsony izao fiainana izao raha tsy ao amin'i Jesosy irery ihany. Ka mba ho isan'izay hanaradian'i Jesosy ianao,
Mbola manatsotra ny tanany Jesosy ankehitriny miantso antsika rehetra hanaraka azy. Aza variana amin'izao fiainana izao tsony. Aza mbola hoe za mbola zao mbola tanora, za mbola be ny zavatra tokony ataoko, mbola ny fianarako mbola etsy, zaho mbola anambady. Marina fa manao an'izay tsika raha mbola ambony tany ety, miaina amin'izay zavatra zay. Kanefa kosa zao no tadidio, raha mbola variana amin'izany ianao nefa tsy fantatrao ny avoaka ny afaka iray minitra, afaka iray segondra. Iza ny mahalala hoe rapitso, ohatra iza mahalala hoe afaka pitso na rehefa avy eo aho ho faty. Tsisy mahalala an'izany. Zay zany mahatonga an' Jesosy miantso antsika hanaraka azy. Satria nahazontsika azy zao rehetra zao. Ananantsika zao rehetra zao. Ny fahatsaram-bika, fitaka izy ny fahatsaran-tarehy sy ny fahatsaram-bika. Fa ny vehivavy matahotra an'Andriamanitra no deraina. Matahotra an' Jesosy ve ianao? Tia an' Jesosy ve ianao? Izany hoe voalohany tokony ataontsika amin'ny fiainantsika dia Jesosy. Dia tohizako ny tenin'Andriamanitra. Raha nipetraka ninana tao an-trano izy, indreo nisy mpanota sy mpamoretra maro tonga ka niara-nipetraka tamin'i Jesosy mba hampianany. Hitantsika ny mpanota nandeha nanaraka an' Jesosy eto. Nahita Matio zany nitsangana nanaraka an' Jesosy. Dia nahitan'ireo koa ireo mpamoretra namany. Dia lasa koa nanaraka an' Jesosy. Haleloja! Izay mihitsy zany no tadiavin'i Jesosy amintsika. Indrindra isika ilay fahazavana. Mba ilay olona hanaraka antsika, hita ilay fahazavana eo amintsika. Ka tena hoe hitady hoe iza marina io Jesosy miaraka aminy io. Satria fantatsika fa Jesosy ilay fahazavana. Hitantsika eto ny mpanota, ny mpamoretra nanantona an' Jesosy. Nanantona an' Jesosy mba hampianany. Ary ny fariseo raha nahita izany dia niteny tamin'ny mpianatra hoe nahoana kosa ny mpampianatra ireo no miaraka homana amin'ny mpamoretra sy ny mpanota. Ary raha nareny izany Jesosy dia nanao hoe tsy ny finaritra no mila mpanao fanafody fa ny marary. Eto ny fariseo sy ny mpanoran-dalàna. Izay ilay mitsara. Efa maninona ny miaraka amin'ireo mpanota ireo ianao? Fa maninona ianao no miara-misakafo amin'ireo mpanota ireo ianao? Jesosy tonga hamonjy ny olona. Tsy tonga nameloka Jesosy araka ny tenin'Andriamanitra teo. Tsy tonga nameloka na iza. Fa tonga hamonjy. Hitady sy hamonjy ny very Jesosy. Ireny mihitsy no tady amin'izao sitrambala. Ka ianao mbola tsy nandrain' Jesosy ianao. Ianao mbola variana amin'izao fiainana izao. Miantso anao Jesosy. Miantso anao tahaka an'ireto mpamoretra, reto mpanota nanaraka an' Jesosy. Mbola eo Jesosy mitady anao. Mitady anao Jesosy mba hiditra ao ambalany. Haleloja. Ianao ihany koa mitsara, miteny reny. Mety hoe olona mbola anatin'ny fijangajangana ilay olona. Mety mbola ao anatin'ny filibana amin'izao fiainana izao ilay olona. Ka mandeha any am-piangonana. Avelao Andriamanitra rery ihany tsara antsika. Mivavaka ho an'izy ireny nataontsika sy ny mitaona azy ao amin'i Jesosy. Zay ny adiditsika. Zay ny andraikitra antsika. Fa Jesosy no manova azy. Amen. Tsy ho tahaka an'ireto fariseo sy ireo mpanoran-dalàna. Raha nahitan'izy ireo nipetraka niaraka amin'i Jesosy dia nanome tsiny. Raha ohatra kosa ianao andeha hiaraka aminy ka hanao izay fanaony, izay dia fahadisoanao izay. Fa raha ohatra kosa tonga ianao hampibebaka azy, hitaona azy ao amin'i Jesosy, hafa indray izay. Amen. Ary izay no mahafahazavana antsika, hitaona an'izy ireny any amin'i Jesosy. Haleloja. Satria Jesosy irery ihany ka tenin'Andriamanitra eto. Jesosy irery ihany no manafaka. Jesosy irery ihany no mamonjy. Hoy izy ny tenin'Andriamanitra eto hoe tsy famandehana dia 17 fa mandehana ka mianara izay hevitra ny teny hoe famindram-po no sitrako fa tsy fanatralatradra. Satria be dia be no manao fanatitra. Maro no manao fanatitra ho an' Jesosy. Nefa tsy mandeha araka ny sitrapony. Fa famindram-po izy ny sitrako. Satria izy ilay mpamindra fo. Jesosy ilay mamindra fo amintsika.
miantra antsika, mamonjy antsika. Izy ilay mandefitra, mbola mandefitra amintsika izy amin'io fahotantsika io. Miantso antsika isan'andro izy. Avy zanako andao anaraka ahy, elao ny rady sy ny sisa. Mitona antsika izy, manambitamby antsika izy. Jesosy tia antsika ry havana. Zay le mpamindra fo, izy ilay mpamindra fo de Jesosy. Zay no sitrakany. Satria tsisy tia no verina izao sy ianao na de ray akory ara. Ka aoka zany tsika hanantona an' Jesosy. Ary aoka koa tsika tsy tsara andreo zay mbola tsy mahalala, fa ny mivavaka ao an'izy ireo. Amen. De toy izao Tenin'Andriamanitra dia nankany amin'i Jesosy ny mpianatra Jaona ka nanao hoe nahoana izay sy ny fariseo no mifady hanina matetika fa ny mpianatra kosa tsy mba mifady. Eto ny mpianatra ny Jaona satria i Jaona nanam-pianatra koa ny Jaona. Jaona mpanao batisa. Hitantsika ny asa ny antsoan'Andriamanitra ny Jaona dia anao batisa. Tsika rehetrarehetra koa izay natsoiny Tompo dia manana ny asa mandraikitra ametrahan'ny Tompo antsika arakaraka ny fanomezam-pahasoava amen'ny Tompo. Dia manana mpianatra Jaona ny tarihiny. Jesosy koa nanana ny mpianatrany. Halleluja. Dia ny mpianatra ny Jaona nandeha nakany amin'i Jesosy nakany amin'i Jesosy ny mpianatra Jaona nanao hoe nahoana izay sy ny fariseo no mifady hanina matetika fa ny mpianatra kosa tsy mba mifady. Halleluja. Eto zany le mifady hanina. Io ma zany dia arakaraka ny tarihan'ny Tompo zay mahatonga hoe tsy anjarantsika no hoe anao forse olona fa io arakaraka ny tarihan'ny fanahy masina anao no ifadianao hanina. Amen. Satria tsy voatery satria izao hoe mifady hanina dia tsy maintsy mifady hanina koa ianao fa izay itarihan'ny Tompo anao. Zay nahatonga ny mpianatra ny Jaona eto hoe manina izay mifady hanina fa nareo tsy mifady hanina. Manina izay tsy anjara antsika zany satria lasa antsika miditra amin'ny fiainan'olona. Lasa antsika zany mitsara ny hafa raha vao mijery an'izay. Fa ataovy izay manandrify ianao, ataovy izay itarihan'ny Tompo anao. Amen. Dia inona no teny Jesosy eto? Ary hoy Jesosy taminy, moa mahay misaona va ny havan'ny mpapakatra raha mbola ao amin'ny ihany ny mpapakatra? Fa ho avy ny andro izay hanesorana ny mpapakatra hiala aminy dia amin'izay vao hifady izy. Jesosy le mpapakatra eto. Jesosy le mpapakatra fatantsika hapakatra antsika ihany koa, tsika le vady ampakarina. Ka raha mbola eo ary Jesosy satria ny mpianatra dia mbola nampianarin' Jesosy. Hitantsika hoe mandritra ny 5 taona, 3 taona sy tapany sa 3 taona izy ireo niaraka tamin'i Jesosy teny. Nampianarin' Jesosy be dia be ny fampianarana, ny nanofanan' Jesosy an'izy ireo mitovy amintsika ihany koa. Tsisy tonga dia hoe tia fa mahay be. Fa ny fanahy masina mampianatra antsika tsikelikely. Ankehitriny moa zany tsy ao intsony Jesosy fa le fanahy masina no mampianatra antsika. Izy mampianatra antsika ny tenin'Andriamanitra. Izy antsika tsy nandinika, tsy nandalina an'io baiboly io. Ary io tsy tsika mihitsy na hay an'io andalina manahaka an'ireny filozofia ireny dia mandalina ny tenin'Andriamanitra. Tena hoe mianatra mila doctorat misy diplôma. Ny amin'i Jesosy tsisy diplôma. Fa ny fanahy masina no mampianatra antsika. Ka mbola eo Jesosy tamin'ny mpianatra dia mbola tsy nifady ireo mpianatra. Tsy nifady hanina. Mety nifady hanina fa tsy matetika. Satria ny teny izy hoe tsy mifady hanina matetika. Fa zay mifady hanina foana ho izy. Dia tsy mifady hanina izy ireo fa Jesosy kosa nampianatra an'izy ireo, nampahalala an'izy ireo. Hitantsika Jesosy ary nanao fifadian-kanina 40 jours, 40 andro, 40 alina. Dikan'izay teo ny mpianatra satria eo niaraka amin'ny mpianatra nahita an'io ny mpianatra. Halleluja. Ka mbola teo zany Jesosy dia tsy afaka mety mifady hanina fa tsy tena hoe mbola hoe vonona tena hoe satria mbola tsy eo ny fanahy masina. Fa rehefa niakatra Jesosy maty dia nitsangana tamin'ny maty dia niakatra any an-danitra teo ny mpianatra. Hitantsika amin'ny asan'ny apôstôly 2 nilatsahan'ny fanahy masina tamin'izy ireo. Teo hitantsika
nanomboka amin'izay ny asa izay nampanaoviny tompo an'izy ireo. Ka mandraka ankehitriny amin'ny vaninandro iainantsika zao ilay fanahy masina eo anilantsika eo. Io no mampianatra antsika, mampalala antsika hoe tokony fadianina, io no miteny amintsika. Na antsika eo tsisy nahazaka an'izany raha tsy ny fanahy masina. Ka le tiany tompo mba rehetra zany dia hoe mbola eo ny mpampakatra, mbola eo Jesosy. Dia mbola sahalan'ny hoe mihantahanta ny mpianatra amin'i Jesosy. Fahitantsika rehefa lasa Jesosy, ny asa nataon'ny mpianatra, fa tena hoe tena asa lehibe izy Jesosy, mihoatra ny asa izay ataoko ary ny asa ataonareo. Halleloja. Dia eto izantsika ny tenin'Andriamanitra, ary tsy misy olona manampina lamba tota amin'ny tapa-damba tsy mbola voalona, fa ny vaovao izay natampina dia androvitra ny lamba ka hitatra ny trehatra. Amen. Eto ny tiany tompo ambara hoe tsy misy olona nampina lamba tota amin'ny tapa-damba tsy mbola voalona. Izany hoe misy lamba zany tota, misy lamba sahalan'ny hoe efa rovidrovitra. Dia hotapenana lamba iny lamba rovitra iny. Dia le lamba nefa tsy voalona, tsy voadio, zany alona zany, alona anaty rano diovina sasana. Amen. Fa ny vaovao izay natampina dia androvitra ny lamba. Ka iny lamba voalona madio iny atampinao le lamba rovidrovitra, dia ny vazany tampina ny androvitra ny lamba ka hitatra ny trehatra. Dia trehatra iny satria le efa rovidrovitra eo tapenanao hitantsika zao misy lamba anankiray efa rovitra io lamba io. Dia lasa ianao mitady lamba hanapenanao an'ilay izy. Fa iny trehatra iny tsy ho vaovao, tsy ho vaovao mihitsy io. Fa rehefa sasanao indroa intelo na inefatra anaovanao iny dia mihatrehitra foana. Raha ohatra ka hoe misy zavatra rovitra dia zairinao iny dia mihatrehitra mihasimba iny fa tsy ho vaovao mihitsy. Amen. Ny tiany Jesosy ambara zany hoe misy zavatra ohatra zao no hoe ianao na izaho mbola ao anatin'ny tsy fahalalana, ao anatin'ny filibana, filomanosana amin'izao fiainana izao. Ka andeha ohatra anao, andeha zany ohatra ianao mbola ao anatin'izay zavatra zay nefa andeha hanao ny asan'Andriamanitra. Zany hoe tapitapenanao fotsiny zany, ianao mbola miaina amin'ny fanaon'izao tontolo izao, ianao mbola mijangajanga, mbola misotro toaka, dia lasa rehefa ianao manao ny asan'Andriamanitra mitory. Amen. Ny hafaranzan'ny olona zany ohatra zany ataon'i Jesosy eto, hiasimba, hiavary lavitra satria satana mihitsy zany mbola ao anatiny, mbola miaina amin'izao tontolo izao, tsy afaka hanao ny asan'Andriamanitra mihitsy ianao. Fa mila olona, toy izako le izy amin'izay hazava tsara aloha, toy izako hatramin'ny farany. Ary tsy misy manisy divay vaovao ao anaty siny hoditra tonta. Mbola mitovitovy amin'ny teo ihany io, siny hoditra izay mbola zasy ianao. Le lamba teo, lamba dia hoarina amintsika vatantsika satria ohatra lambako dia izaho zany. Ohatra misy olona zao maka ny lambako, dia iny lamba iny dia fantatro foana iny anahy iny lamba iny. Amen. Ka milaza ny personnel mahanao ny hoe lamba. Siny hoditra siny izy zasy ianao koa ilay siny. Ilay vazy hoarin'i Jesosy siny. Ka le siny zany tsy misy manisy divay vaovao ao anaty siny hoditra. Le divay dia fantatsika sahalan'ny hoe rano Jesosy. Divay dia hoarina hoe rano Jesosy ka iny tsy afaka nadio anao. Raha mbola ianao ao anatin'ny filomanosana amin'izao fiainana izao, mbola ao anatin'ny loto, tsy hanan-kery mihitsy ny rano Jesosy. Misy ohatra tamin'ny andron'ny tsy fahalalana, ao anatin'ny fijangajangana antsika, ao anatin'ny fiainana fisotroana toaka antsika nefa mandray ny fanasan'ny tompo. Tsisy dikany iny rano Jesosy izay sotrointsika iny satria tsika mbola ao anatin'ny fahotana. Amen. Zay le ohatra hoarin'i Jesosy eto hoe tsy misy manisy divay vaovao ao anatin'ny siny hoditra tota.
Le tota dia fantatsika zavatra efa tota, zavatra efa tsisy azo andraisana azy. Amen. Ka hoe asianao zavatra vaovao anatiny, mihasimba iny fa tsy hatsara mihitsy, vao maika hiasimba, vao maika hialoha. Halleluja. Dia toy izany eto hoe raha izany dia ho trihatra ny siny hoditra ka ho raraka ny divay. Ho zava-poana ny divay ho araraka ao anatin'ny siny. Zava-poana le zavatra rahan'i Jesosy sotrotsika. Zava-poana Jesosy atsointsika iny nefa tsika mbola ao anatin'ny filàna maro isan-karazany. Mbola anatin'ny filibana amin'izao fiainana izao. Halleluja. Ho simba ny siny hoditra fa ny siny hoditra vaovao no asian'ny olona divay vaovao. Dia miara-maharitra izy roa. Halleluja. Zay le izy. Fa raha ohatra ka le simba, le zavatra mbola tsy, zany hoe itsika zany raha mbola tany amin'izao fiainan'izao tontolo izao hoany, nefa atsika zany mbola tsy miova, mbola iny ihany fiainantsika, dia hoy isika manara-dian'i Jesosy amin'izay fotoana izay, mihatota ianao raha tsy miala amin'ilay faharatsianao. Fa araka ny teniny eto amin'ny farany eto hoe mila siny hoditra vaovao. Mila vaovao izasy ianao. Mila olona vaovao miala amin'ny ratsy rehetra, mandeha amin'ny fahamarinana, fahamasina, fatahoran'Andriamanitra. Vao zay afaka asiana an'ilay divay vaovao dia Jesosy Kristy tompo. Izy ilay vaovao. Izy le rano mikoriana ao anatsika dia ilay divay sotrintsika ao mikoriana any anatsika. Zay vao afaka mikoriana ao anatsika Jesosy. Zay vao afaka manjaka ao anatsika Jesosy. Amin'izay fotoana zay maharitra atsika, maharitra ao amin'i Jesosy, maharitra manao ny asany, maharitra mijoro mandrakariva. Satria nahoana? Satria tsika mandeha amin'ny fahamarinana sy ny fahamasinana. Amen. Dia maharitra izy roa. Amin'izay fotoana zay maharitra ianao mihazona an'i Jesosy, satria ianao no tempolin'i Jesosy, tempolin'ny fanahy masina. Izy no anatinao. Tsika tsy irery ange tsika. Izay le hoe maharitra izy roa, maharitra tsika ao amin'i Jesosy. Fa raha ohatra kosa zavatra efa tsika mbola mihatota dia hoe le fiainantsika teo tsy miova, iny toetratsika, iny fiainan-dratsika mbola iny ihany, iny ny antsika hanompo an'i Jesosy, dia vao maintsika hiaratsy hatrany. Araka ny tenin'Andriamanitra izay milaza hoe ny marina hamarina hatrany, ny ratsy haratsy hatrany. Izay manao ny marina mihamarina, manao ny tsy mety, manao ny tsy marina, manao ny tsy marina hatrany. Ka aiza ny hafarany rehefa avy eo? Ny hafarany zany olona zany dia ratsy foana. Amen. Ka aoka zany tsika amandreny zao tenin'Andriamanitra zao, mba tena ho vaovao ny fiainanao, mba tena ho vaovao hidiran'i Jesosy, hanjakan'i Jesosy ao anatinao. Zay vao afaka hiditra ao anatinao Jesosy. Aza mety, aza manaiky ho tonta, aza manaiky ho tonta hoe feno fahalotoana, feno faharatsiana ny fiainanao, dia izay no entinao hanompo an'i Jesosy, tsy ariavana, tsy akasitrahany tompo zany. Faoka tena andeha amin'ny fahamarinana antsika, anao ny marina antsika, andeha amin'ny fahamasinana, fatahoran'Andriamanitra amin'izay fotoana izay mikoriana ao anatsika Jesosy, manjaka ao anatsika Jesosy, ary eo tsika no maharitra ny fanompoana azy, maharitra ny manara-dia azy. Halleluja. Maharitra hatramin'ny farany, araka ny teny hoe izay maharitra hatramin'ny farany no vonjena. Amen. Zay ny tenin'Andriamanitra izay anjarantsika tamin'ity androany ity, dia voninahitra ho an'i Jesosy irery ihany, ho azy hatramin'ny telo indrindra ho mandrakizay. Amin'izao fotoana izao tsika hivavaka amin'izany tenin'Andriamanitra zany, hivavaka atsika zany, hivavaka ataotsika, dia mba tena hanara-dian'i Jesosy tanteraka izasy ianao. Hiala amin'ny ratsy rehetra, nanomboka tamin'ny andiny voalohany nentin'ny mpanompony teo, izay hoentintsika mivavaka daholo zany, hivavaka atsika zany mba tena ho mpanara-dian'i Jesosy, hiala amin'ny ratsy. Araka ny tenin'Andriamanitra teo, hiala amin'ny ratsy rehetra, ny fosafosa, ny fitsaratsarana,
hiala amin'ny filibana amin'izao fiainana izao, hiala amin'ny fahatontana, fa tena hoe olom-baovao amin'i Jesosy araka ny tenin'Andriamanitra. Raha misy olona ao amin'i Kristy dia olom-baovao izy, olom-baovao amin'i Jesosy tsika. Sady ao anatin'izany tsika aorian'ny fifonana izay ataontsika mba ho voavela ny heloko sy ny helonao, aorian'izay tsika dia manolo tena. Atolotritsika ny Jesosy ny fiainantsika rehetra mba tena ho anjakany tanteraka izao ianao, ka aharitra amin'ny fanarahana azy, aharitra amin'ny fanompoana azy, aharitra mandra-piaviny eny amin'ny raon'lanitra. Halleloja. Hivavaka antsika, afaka manokatra mikorôntsika mivavaka. Halleloja. Eny Jesosy malalo, izany tokony ny teninao. Tompo malalo, saotra Jesosy, saotra Tompo ny fampahirezana omenao anay Jesosy. Tompo, ataovy tena mpanaradianao aho, ataovy tena zanako manohanao aho Jesosy malalo. Jesosy aho, aza velanao ireran-tany aho Jesosy malalo. Mba tena ho tahaka ny Matio, niala amin'ny ratsy rehetra, niala amin'ny fahalotona, niala amin'ny fimenomenomana, niala amin'ny faharatsiana, niala amin'ny fitsaratsarana, amin'ny fosafosa. Esory Jesosy, alaviro a Jesosy malalo izany rehetrarehetra izany. Fa ianao araka ny teninao, tsy tonga hiantsony marina fa ny mpanota hibebaka. Ka indreto izay Jesosy, mifona Jesosy, mifona Tompo malalo. Jesosy mamelà ny helokay, araka ny teninao teo, fa ianao rery ihany manana fahefana mela ny helokay. Jesosy afaho diovy, esory ny fahalotona rehetra, esory ny tsy famendrena rehetra. Jesosy, Jesosy malalo, Tompo malalo, mamindra fo aminay, fa ianao dia mpamindra fo, mpamela heloka. Jesosy malalo, diovy a Jesosy, diovy afaka amin'ny faharatsiana rehetra, fa ianao ny marina, iamarina hatrany, ianao ny ratsy hatrany. Jesosy, mba handeha amin'ny fahamarinanao hatrany izay, azonanao hatrany izay Jesosy malalo, malalo. Dia Jesosy manolo teny eto anatrehana Jesosy. Jesosy, Jesosy avaosin'indray ny fiarahako aminao Jesosy. Mba tonga olombavao a Jesosy, ho siny vaovao Jesosy, ho siny vaovao ka ho feno tafotafo ny fanatrehanao sy ny herinao. Jesosy, tia anjakao Jesosy, mba aharitra amin'ny fanompoananao, aharitra amin'ny fanarananao. Tia Jesosy, tia Jesosy, irao ampiasao amin'izay rehetra itiavanao a Jesosy malalo. Tsy manana afa-tsy anao a Jesosy. Jesosy anjakao a Jesosy, ho siny Jesosy hoditra vaovao, ho siny toeranao Jesosy malalo. Anao a Jesosy, anao izay Jesosy, tany izay Jesosy, tany izay Jesosy fa tsy mady. Jesosy malala, Jesosy raisy izay Jesosy, raisy Jesosy, atsakao izay Jesosy, atsakao Jesosy ao ianao raha misy olom-baovao amin'ny Kristy, raha misy olo amin'ny Kristy dia olom-baovao Jesosy, olom-baovao izay olom-baovao izay Jesosy. Jesosy, raisy izay Jesosy, tia Jesosy anjakao Jesosy, anjakao izay Jesosy malalo.
Anauza Jesus, anauza Jesus, artiza Jesus ufanarana tumalalo bandem famarina na fataurana nao famasinana Jesus yo bahafana Jesus apandruso no fianana Jesus yo Mandroso Jesus Mandroso fiena Jesus Mandroso Jesus fiena Jesus Tina yano Tina yano Jesus Tina yano Jesus Antakana tanay no Jesus 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 Tistaka no Jesus Tistua no Jesus Jesus Banano Savera no Zeta Savera no Jesus Tadu Jesus Tadu Jesus Saúde Jesus Saúde Jesus Jesus Tadu Jesus Tenin'Andriamanitra Jesus Causa Jesus operare Jesus Santire Jesus Foi non yara kam naisa misena naisa misena Jesus causa Oh Jesus mura injide asitarai nene no Jesus enole tia na enole mamunje enole miaro na Jesus Patano mafi senziala no Jesus Maharta tam fara nem fan poda no Jesus Harta fan poda no Jesus mana Harta fan poda no Jesus Jesus Tadi se Jesus izay maharitra hatramin'ny farany hoy izay no tompo aza vela ho reraka izahay aza vela ho kivy izahay tompo tantany izahay tantany tompony dianay mba tsy ho reraka mba tsy ho kivy tompo mba hatongavana aminao mba hatongavana aminao tompo izany tompo izany tompo tsirairay arova izay isan'ny tsirairay avy tompo arova izahay tompo arova izahay Jesosy mangataka anao izahay Jesosy mangataka anao izahay Jesosy mba hiazona anay tompo hiazona anay tompo mba tsy anjera mba tsy anjera mba tsy anjera Pausina jambolena azo ampiasaina Jesus malala mangataka Kristi Ampiasaina Jesus Tina loatra ianao Dada Tina loatra ianao Jesus Alleluia sotto Jesus Ewan famarinana.
Apetraka eo am-pelatananao tompony fiainana isan-tsirairay ihany. Ary ny fanahinay tompo apetraka eo am-pelatananao. Oka ianao tompony miaro ny fitantanana. Oka ianao tompony ombany mandrakariva Jesosy. Halleluja. Amen. Ampajorony. Ampahireny. Ary hampitoetrany. Eo aminao mandrakariva tompo. Ka misaotra indrindra tompo. Satria tsapany efa tianay ianao. Tsy mahay mitia zahay tompo. Kanefa ny fitiavanao no manosika ny itianao tompo. Ka misaotra. Misaotra tompo. Satria tsapany tokoa izany. Tsapany tokoa izany tompo. Mbola manome anay izao. Mbola afaka manatonanao mitady anao. Ka makasitraka indrindra tompo. Ny amin'ny fanavaozanao. Ny amin'ny fanavaozan'ny famindramponao. Saotra Jesosy mandalo. Dera laza ho anao. Haza ho anao ray. Tamin'ny taloha indrindra. Tiany. Ary mandraky izay mandrakizay. Amen. Amen. Dia faranantsika amin'ny fotoana. Misaotra ny tompontsika amin'ny fanatrehany. Misaotra ny Jesosyntsika satria izy no niasa teto. Tena hoe nanavao antsika izy tamin'ity androandroany ity. Nameno antsika izy. Nameno antsika ny teniny. Nanatrika antsika teto izy. Ka isaotra antsika ny voninahitra azy amin'izao fotoana izao. Halleluja. Eny Andriamanitra tsara indrindra ho. Eny Andriamanitra rezanaka fanamasina. Andriamanitra tsara indrindra ianao. Saotra Jesosy. Andriamanitra be fitiavana ianao be famindrampo. Ianao tokoa no Andriamanitra mahary fosy be famindrampo. Misaotra tompo satria mbola nanomezanao fahafahana tompo. Saotra ny fitarianao mbola nanomezanao fahafahana tompo nandeha mizara tena. Mbola nanomezanao hery. Nanomezanao hery izay. Saotra ny fampahelezana nomenao. Saotra ny fanavaozana nataonao tamin'ny fiainanay tamin'ity androany. Mbola mihiaro anay ka mankasitrika indrindra fanahymasina tamin'ny fotoana rehetra izay nomenao ary tamin'ny teny rehetra izay nomenao tompo. Mba hanarahana ianao hatramin'ny farany. Mba haretanay hatramin'ny farany tompo. Misaotra indrindra. Izany tompo no hanomezanay fisaorana anao. Izany tompo no hanomezanay maitra ny anarana. Satria lehibe ny loatra izany. Satria fatoriana izao alin'izao. Fa kanefa mbola nanomezanao fahafahana manatona. Mbola nanomezanao fahafahana mizara fanjakana. Tompo malalo. Saotra amin'ny zavatra rehetra. Saotra ny tsara na dia amin'ny ratsy aza mbola isaorana eny anaranao tompo. Karaha tory izay amin'ny alina izao dia mbola mangataka anao izay Jesosy hiaro anay. Arovanao amin'ny ranomasina izay. Arovanao amin'ny ranomasina izay Jesosy. Ny ranao mandrakotra anay. Ny ranao andidina anay Jesosy eo. Ka ho lavitra anay ny asany ratsy rehetra. Ary arova amin'ny rano izay isan-tsirairay ihany tompo. Arova amin'ny rano izay isan-tsirairay ihany. Tiana na ny ankonanay izany. Arova amin'ny rano Jesosy. Satria ny rano dia afo manodidina anay. Afo Jesosy arova ny ankohonako ny zanako. Mankasitrika indrindra Andriamanitra lehibe indrindra. Saotra Jesosy. Halleluja. Halleluja. Dera ho anao ray.
Anao irery ihany voninahitra Jesosy. Raha esony fisaorana Jesosy. Saotra Jesosy Kristy. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Resy tompo. telo Nazareta Fisaorana zay nandrata tongotra izany be anao. vavaka izany tompo. Andriamanitra tsara indrindra. Sitraka tompo. Halleluja. Mankasitraka indrindra. Amen.